Niakatra ny vidin'ny solika, mahatratra amin'ny 100 ny fiakaran'izany eny amin'ireny toby mpanjara solika. Tsy mbola mitsahatra kosa ny fanampiana avy amin'ny fanjakana hamelona ny fatiantoky ny mpandraharaha. Farana ny 5 volana Desambra ho avy izao ny famaranana ny fakana ny anaran'ireo tsy voasoratra anatin'ny lisam-pifidianana. Ny faran'ny volana izao no anaovana ny fanontana izany. Rotapitisa ny bilita tokana totatsy Afrika Atsimo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka 520. Sinoa misoloky sinoa niakatra fampanoavana androany ankoatran'ny fivadiam-pitokisana mandrahona ambasi ny sabatra ilay voapanga ho mpisoloky. Azo farany notokanana androany tetsy Ambohimanga kely ny trano kulturaly amerenana indray ny mamalagasy sy ireo fomba mampanao eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ireo vakoka sy ny fahendrena iombonana manerana ny nosy. Manasanao ary tompoko lahy sy tompoko vavy ahatratra amin'ny farany. Trano-pilaminatsaina ve ianao? Nataonao mihitsy sy tolotry ny analogy ity. Trano misy jiro sy rano mafana, zaridaina ary tonga ny fiara amin'ny vidiny tena mirary. Misy efitra 3 na 4 arak'izay ilainao any an-dranomanilatra Tsirabe. Taravidin'izao sahady angeny hankantony rehefa ho fenoinao fanaka raiso tanana no avinao. Tadsoa ny laharana 032 05 910 56 na midira ao amin'ny tranokala analogue.amg. Andao hiara-norina ny tanànantsika. Le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous et tellement nous. Tanàna madio ny tanitsika tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny toky fitaka fa ny atao no hita. Mila teti-bola sy paikady mifanitsy amin'ny filanimponina ny sehitry ny rano sy ny fanadiovana. Raha fanjakana mavo dia manao asa soa. Ity no atao hoe dalina sany platy, kabone madio, mora diovina. Satria namboarina manokana ty kabone dalina sany platy ty hanamora ny fandehanan'ny loto. Kabone madio maro isafidianana. Sayahay. Tsy hoela. Ankafaliana ray tompoko lahy sy tompoko vavy ny jidianay ny tokantranonao amin'ity ariva ity. Tonga tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM isika amin'izao fotoana izao. Asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny afarany. Ny vaovao makasika ny toetrandro avy hatrany hoentsika nomboana izao fotoana izao. Nanomboka androany ary ny tena fahavaratra. Efatra eo ny rivodoza izay heverina fa handalo eto Madagasikara. Ho an'ny androany maraina kosa dia ny fahasimbany ny tontolo iainana na tonga ny herika teto andrenivohitra. Amin'ny herinandro avy izao moa vao tena hirotsaka ny orana raha ny fanazavana azo teny anivo ny tompon'andraikitra. Malohana izany dia vonina hiatrika ity vanim-potoana ity ihany koa izay mahabe ny loza voajanahary ny avy eo anivo ny BNGRC. Fanadihadiany Nandriana Rajohnson no arahantsika. Na dia nanomboka androany 15 novembre aza ny tena fahavaratra araka ny tetiandro. Tsy mbola ora-pahavaratra akory ny tranga teto Antananarivo androany maraina. Tsy orana artifisaly ihany koa fa herika matevina vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana, indrindra ny torotanety. Nanjaka ny tsioka avy any Atsimatsinanana ka nisy andian-drahona voatosika io rivotra io nandrakotra ny faritany Antananarivo sy Toamasina. Izay ny fanazavana voaray avy amin'ny mpamantatra ny toetrandro Etetsy Pasapito makasika ny herika tamin'ny maraina teo. Afa anatin'ny vanim-potoana fahavaratra atsika fa saingy ny orana no somary mbola mitsitapitapy. Amin'izay mitsitapitapy izay dia vokatry ny asantsika olombelona zany
ny amin'ny resaka dorotanety sy ny doroala satria ny fepetra rehetra tokony ilatsan'ny orana tamin'ity volana novembre ty sy ny tapatapaky ny volana oktobra dia efa matetika miseho fa saingy voabahany ilay setroka ny abakabaka. Amin'io herinandro io ny vinavinain'ny mpamantatra ny toetrandro fa irotsaka ny orana. Efa tena tafiditra anatin'ny vanim-potoana fahavaratra izao. Ho an'ny BNGRC na ny Birao Nasionaly misahana ny fiatrehana ny loza voajanahary, efa eo anatin'ny fanomanana sy ny fametrapetrahana ny fandaminana rehetra izy ireo. Misy ny fanavoazana ny fiatrehana ny siklona amin'ity taona ity, singanana manokana amin'izany ny serasera ifandraisana. Manomboka amin'ity taona ity zany tsika mampiasa an'ilay codage couleur tsika eto Madagasikara. Zany hoe ny siklona zany manomboka zao zany dia sady hilaza atsika zany hoe le filazana loza le mahazatra atsika ny hoe loza fanairana sy ny sisa reny sady hilaza atsika hoe loza fanairana midika zay hoe faritra maitso le misy any amin'le olona ohatra. Dia misy loko anakefatra moa zany ny fanarahany rehetrarehetra, loko maitso, mavo, mena ary mangamanga. Maitso zany midika hoe loza fanairana, dia le mavo midika loza manambana, dia le mena iny moa zany efa loza mitatao, dia le manga manaraka ao amin'izay zany midika hoe mety mbola hiakatra ny rano na mety mbola fitsahantany, zany hoe mbola misy loza manaraka zany na dia miala zany le cyclone. Siklona manodidina ny 3 sy 4 eo no hiditra eto Madagasikara amin'ity taona ity. Nanomboka ny taona 4 kosa ny siklona tropicale intense na mahery vaika teto Madagasikara. Hatramin'izay fotoana izay, folo io karazana rivo-doza io no niditra teto ary saika mamela takaitra goavana amin'ny foto-drafitrasa samihafa sy ny fambolena trano izany. Ny faran'ny herinandro temo ratsaivina zany dia ny orana artifisialy anoha ny latsaka ho an'ny teto andrenivohitra tamin'ny alalan'ny fiaramasiny Jiramany nafanana natateraka izany. Fa vaovao makasika ny raharam-pirenena indray kosa dia faranana amin'ny 15 volana Desambra ho avy izao ny fakana ny anarany izay tsy voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana nefa voarakitra kosa ao anatin'ny karne izay nanaovana ny fanisana ny mpitifidy teny anivon'ny vokotany. Ho an'ny any amin'ny faritra dia ny farany volana izao no anaovana ny fanotana. Mikasika ny bulletin tokana kosa izay ho ampiasain'ny kandidat solombavambahoaka misy 520 sy 4 tapitrisa dia efa atsy Afrika Atsimo ny lasitra amin'izao fotoana izao. Rahantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Tsy sokatra intsony ny lisam-pifidianana izay nofaranana tamin'ny 7 volana Oktobra teo ho ny filohan'ny senita mba tsy isiany ny fahatarana. Araka izany, ireo izay nahazo ny antsoina hoe récépissé sy tafiditra tamin'ny lisitra ny 7 volana Aprily nandritra ny fanisana natao no avy hatrany dia horaketina ao anatin'ny lisam-pifidianana ka afaka amin'ny safidiny amin'ny fifidianana dingana 2. Isany koa ny fanangonana ny karne ny anivon'ny vokotany aka ny anarana voarakitra ao anatin'izany ary voaisa ara-dalàna mandritra ny fanisana ka latsaka tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra dia angonina avokoa ny anaran'izy ireo ka hoentina ny anivon'ny fitsarana mbaratonga voalohany. Izy ireo indray no amoaka ny didy. Efa misy ny toromarika nalefa any amin'ny ratsamagaika ny senita any amin'ny distrika afana manatateraka ihany koa ny asa any antoerana. Ny ireo izay tafiditra tao amin'ny lista ny arrêté-na provisoirement tamin'ny 7 avril ka tsy tafiditra tao amin'ny lista izay nofaranana raikitra tamin'ny 7 volana Oktobra, reny zany le ataonay hoe erreur matérielle dia miditra d'office ao anatin'ny lista. Fa izay taty afara indray zany voaisa ara-dalàna tamin'ny fotoana nanaovana ny fanisana zany ka ataoko hoe omis na tsy tafiditra tao anaty lista izy ireny zany le lazainay hoe omis nomena le définition hoe régulièrement recensé, zany hoe voaisa izy tamin'ny fotoana tokony anaovana fanisana fa latsaka tsy tafiditra tao anaty lista dia ny assemblée générale ny senita nanapaka fa tsy maintsy hoentinay eny anivon'ny fitsarana zany raha miditra amin'le article 31 dia efa nanao moa zany zay fangatahana nalefa any amin'ireo ratsamagainay zay modèle izay mba azahoany zareo mametraka ny anaran'ireo olona reo dia misy représentant le lecteur nao sony dia hoentiny eny atrehan'ny fitsarana mbaratonga voalohany ka amoandry zareo didy ary zay didy zay dia tsy maintsy avoakany zareo alohan'ny 15 volana Desambra satria izay no farany azahoana mampiditra ny anaran'ireo olona reo ary manomboka amin'ny faran'ity volana ity zany izahay dia hanatota hanao any impression ilay lista eo anivon'ny région. Mikasika ny fanontana ny bulletin tokana ho an'ny fifidianana fiodinana faharoa sy ny fifidianana solombavambahoaka dia efa ny Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao ny iraka andiany voalohany nitondra ny lasitra na ny makety. Nanaiky ny filohan'ny senita nefa fa somary tara ihany ny asa kanefa dia manao ny ezaka rehetra izy ireo mba hatratrarina ny feim-potoana voafaritra.
lasa ny Afrika Atsimo zany a ny ampahany voalohany ny première équipe moa zany avy atao amin'ny Senita nitondra n'ilay maquette anaovana an'izay bulletin zay ary any Afrika Atsimo ihany zany no anatotantsika azy ary mbola ny imprimeur izay nanatota teo aloha ihany. Ny équipe faharoa zany dia anainga amin'ny alahady izao hitondra n'ilay maquette faharoa izay hoentina makany ihany koa mba zahodina manatota an'izay bulletin izay zay ataoko hoe tsorina fa dia nisy fahatarana kely ihany satria 2052 candidats izay tsy maintsy nojerena tsirairay ny sarin'izy ireo ary tsy maintsy novalide ny coach eo ihany koa moa zany eto dia ataoko hoe manome fanitsina nisiko hoe fanambarana kely ngamba ho an'ireo candidat izay mametraka ny surnom ny amin'ilay bulletin satria ny voalazany didy mandalana amin'ny fifidianana zany dia tsy maintsy ny anarana sy ny fanampianarana no petraka eo fa nohony hoe fahafantaran'olona ny zareo zany amin'ilay surnom dia napetraka ihany zany le surnom eo ambany eo nasiana soratra hoe di ranona amin'ilay surnom zay somary nanipiteny ihany koa ny filohan'ny senita mikasika ireo izay tsy mety tsy fanaran-dalàna indrindra amin'izao akatoky ny fanombohany ny fampelezan-kevitra izao indrindra moa hoan'ireo kandidat sy olombavambahoaka. Mikasika kosa ny tetibola 720 izay nandalo teny amin'ny hafilakevitra ambony tetezam-bita dia lantsina sy mpanovana atetsy amin'ny Société moa zany ity volavolan-dalàna ity ho an'ny taona 720 raha ny fanazavana azy moa dia mbola lasitra ihany izany satria dia ho avy ny famatsim-bola ho an'ny taona 720 noho ny fisiny ny fiverenana indray ao anatin'ny lampandrenana zany hoe isy ny filoham-pirenena ka hiverina indray izany famatsim-bola izany rahantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Samy namotsipotsitra izay tsy mazava tao anatin'ny volavolan-dalàna ho an'ny tetibolam-panjakana 720 avokoa ireo mpikamba ny Société. Anisan'ny voalaza matetika ny fidiram-bola amin'ireo fitrandrana ny arenakibon'ny tany indrindra fa ny tamberim-bidy miditra amin'ny fanjakana. Na dia izany aza nefa dia nanambara minisitry ny vola sy ny tetibola fa lasitra ihany ity volavolan-dalàna ity satria mbola isy ny famatsim-bola rehefa miverina anatin'ny fanarana ny lalam-panorenana ny Madagasikara. Ireo loholona vaovao sy ireo solombavambahoaka vaovao dia tsy maintsy anisy fantsiana ho an'ny taona ho avy. Ny vola izay ampelantanan'ny fanjakana mantsy no voafaritra tao anatin'ity volavolan-dalàna ity. Zay anjara andraikitry fanjakana na le hoe activité régalienne de l'État zany no ao anatiny ary miampy amin'ireo le hoe tetikasa iarahana amin'ny mpamatsy vola izay mbola manohy miara-miasa amintsika dia izay ihany aloha no ao fa ny tetikasa entin'ny gouvernemanta sy ny vaovao eo zany no mamaritra an'izay famatsim-bola vaovao indray fanampiny entina manao tetikasa hafa dia antsina n'ilay lalàna dia manao ny atao hoe lalàna fantsina tetibola indray tsika zany amin'ny 720. Fandroany izao no nandalo tetsy Anosikely ity volavolan-dalàna ity, saingy raha ny omaly dia tsy natratra ny fetranisa ireo mpikambana ka voatery ny verenana androany. Ho an'ny filohan'ity androm-panjakana ity dia nanambara ny tenany fa efa 10 andro no tena ampelantanan'izy ireo ny volavolan-dalàna ka noho izany dia efa nisy ny fandiniana lalina. Nisy ihany koa ny fanenjehana ny fandaniana ny lalàna mba tsy hifanotona amin'ny fiandohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filohampirenena fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavambahoaka. Dia misy maharatsy azy satria teknisianina namolavolana io fanapetraka daholo ny socle moa no tenenan'zareo azy dia eo amboniny io zany zareo afaka manitsy arakaraky ny zay fahitany ray hitondrany ny tany sy ny firenena fa manan-danja io ny zavatra androany io. Tsara ho fantatra zany fa io volavolan-dalàna io dia fa teo ampelantanan'ny membre ny Société 10 andro lasa zay zany hoe fa nanana fotoana zany zay nandinina ny izy io tsy vitan'izay ihany koa fa efa nandalo tao amin'ny commission io ary tsy indre mandeha ihany fa efa indroa nandalo tao amin'ny commission zany hoe zany efa imprégnation moa filazana ian'izay amin'le hoe fanomezana azy tamin'ny voalohany efa mahafantatra ny ao anatiny daholo zany ny zareo membre ato amin'ny Société. Arak'izany dia miankina betsaka amin'ny fiainam-pirenena ny mety azon'ny Madagasikara famatsim-bola ahafahana mampiakatra ny ari-karena amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny tontolony ara-toe-karena kosa indray dia niakatra ny vidin'ny solika nanomboka tamin'ity androany ity. Anaoty moa izay nosiniavany minisitry ny angovo no nampafantatra izany momba alakamisy ary niatra nanomboka tamin'ity androany ity. Tsy mbola ny tena vidin'ny solika marina nefa io miatra io ary mbola mitoy ny fanampiana ataon'ny fanjakana amin'ny mpandaran'ny solika. Samy voatapoka na ny mpanjifa na ny mpanjinjara fanadihadiany ny ilindasy njo.
manodidina ny 70 ka hatramin'ny 100 ariary ny elanelam-bidy eo amin'ny vidiny teo aloha sy ny vidiny ny antrandroany 7,730 ariary ny litatra ho an'ny essence sans plan 8,920 ariary ny solika fandrehitra ary 920 ariary ny gasoil tampoka ho an'ny mpanjifa ny fiakarana izay nambaran'ny ministeran'ny angovo fa miatra manomboka androany. Nanao solika mihitsy tamin'ny marina teo dia riova nahita amin'ny fiakarana. Gasoil zao lasa 802 tsy fantatra aloha fanaka zay tamin'ny rena fa raha tsy voajeriko niakatra sao anao fa zatra anisan'andro foana andovy solika dia zay. Fanaka solika andro Dia nahita an'ilay fiakarana tena mbola tsy natsapa an'ilay izy aho mamaky gazety aho mahita hoe niakatra zany ilay izy. Mbola tsy nafantatra mihitsy hoe hiakatra ny vidin'ny carburant. Nisy ireo tobin-dasantsy efa nampiatra avy hatrany ity vidin'ny solika vaovao ity. Tsy mbola maro izy ireo. Inona fa anaraka izany anioalina na farafahatarany raha ampitso ireo izay mbola tsy nanao izany. Raha ny fanazavana azo tsy mbola naharay ilainao navoaka ny ministera ireo tobin-dasantsy sasany. Efa naka fa mbola le vidiny teo aloha ihany tsy amgalana zao naka. Fa mbola le vidiny teo aloha ihany. Ohatra mbola zay zao mbola tsy mampiasa mbola tsy mampiakatra an'ilay vidina solika amin'izao. Mbola miandry izay fanapahan-kevitry ny amin'ny foibe. Tsy mbola ny tena vidin'ny solika marina na ilay antsoina hoe vérité de prix io miantra manomboka androany io raha ny fanazavana azo. Efa miopapana nefa ny vola tokony arotsaky ny fanjakana amin'ireo mpandraraha amin'ity sehatra ity ka nahatonga ny fanjakana nandray izao fepetra izao. Tsy mbola mitsahatra kosa ny fanampiana avy amin'ny fanjakana menona ny fatiantoka ny mpandraraha. Fatapitra amin'ny kosa ny fiepitona nomen'ny Université Jiangsu any Chine ho an'ny fanjakana malagasy andoavany ny volana ireo mpianatra mandraty fianarana ny antoerana. Atahorana voaroka ireto mpianatra malagasy ireto raha tsy misy ny fepetra izay raisin'ny fanjakana mahakasika izay. Tsy hivina moa fa mitentina 700 tapitrisa ariary ny vola izay tsy maintsy alohan'ny fanjakana malagasy amin'ny Université any Chine. Ho an'ireo mpianatra 5 amin'ireo 270 mianatra any izany teti-bola ilaina izany. Fa mahakasika izay vaovaony tsy fandriampahalemana izay dia loharanom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo anona hatratraran'ny polisy avy ao amin'ny poste ny polisy ao Soavina Tsimondrano ny alarobia fa 13 ny volana novembre farany teo tokony tamin'ny 4 ny ramatoa iray izay antsoina hoe Stepine mpivarotra rongony tateoka teo ampivarotana rongony teo akarobato fokotanin'ny analapanga ity ramatoa 20 taona ity rehefa nosavaina moa ny tranony dia nahitana firongonana rongony 7 sy rongony lanja 50 grama izay vidina 4,000 ariary ny aky eloka vitany izy ary nanambara fa efa 3 volana izao nanaovany ity asa fitadiavana ity ary nahiditra ponja vonjomaika ihany koa izy Stepine. Fa nahiditra ponja vonjomaika miandry ny fitaopitsarana azy ihany koa ny teratany soroa iray antsoina hoe Yang Uai rehefa natolotra ny fampanaovana androany noho ny fisolokiana sy ny fitadiava tsy ny fividia pitokisana. Ny volana oktobra farany teo ny polisy avy ao amin'ny faritan'Ambohida no naharay fitoriana mahakasika ity sinoa ity. Ny namany ihany no nitory azy tamin'izany rehefa norahonany tamin'ny basy sabatra ka tsy sana ny tany azy intsony. Mariana moa fa tsy manana trano ipetrahana raikitra ity sinoa ity rehefa voasamitra izy dia tsy nisy ihany koa ny taratasy nahafantarana azy teny aminy ary rehefa nosavaina ilay trano ipetrahany dia nahitana sabatra iray fanampanazavana no arahantsika. Io teratany sinoa io zany dia nindrana groupe électrogène tamin'ny namany. Groupe électrogène mitetina 27 millions ariary. Hoe hoentina any ambanivohitra any amin'ny toerana tsy misy herinaratra. Nefa tateoriana zany rehefa hoe vita le asa nataony tany dia tsy naveriny intsony le groupe électrogène. Dia rehefa nitaky azy ny namany dia ireo namany ireo indray no nirahonany dia tsy afaka nitaky an'izy intsony dia voatery nitory tany amin'ny polisy. Dia ny polisy no sambotra dia izy koa zany niafina fitrafitra hôtely. Dia ny polisy no sambotra azy tamina hôtely iray dia ny atarata maty Mahakasika izy vaovao ny tsy fandriampahalemana izay dia mpanao asa ratsy telo no voasambotra ny mpitandro ny filaminana avy etsy Ambohida ny talata fa 12 ny volana novembre farany teo ilana tsiny tompoko tafatsoka moa ny iray tamin'izy ireo ary trateaka ihany taoriny ny fanenjehan'ny polisy arahantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Ny talata 12 novembre no voasambotra ny iray tamin'ireo olon-dratsy izay antsoina hoe rakoto voatafita sona tafita 17 taona teny Besarety. Tamin'ny alalan'ny tafita no nisamborana Niger na koa hoe razanatolona fanomezan-tsoa Gérard 13 taona tao an-tranony teny Ampandrana. Ny fahatelo kosa dia arandriana teny ana feny sona banga izay tafatsoka rehefa nahenty voasambotra ny polisy ny namany. Izy no atidoha amin'ny asa fanendahana sy famakiana fiara ary koa fahalalana.
naharay fitarainan'olona marobe amin'ny asa fanendana sito mahery ary famakina fiara eny amin'ny parkina ny polisy eo amin'ny faritan'Ambohida. Ny faritra Besarety, Apandrana, rond-point Ambanidia ary Ambohitsoa no tena fanaovan'ireo olon-dratsy ireo ny asa ratsiny. Ny 3 novambra 2024 farany teo dia mpianatra iray no voaendaka ny telo lahy teny Apandrana Besarety akaiky ny SPVM. Asa tamin'izany nisy olo-saina iray mitetina hena tapitrisa ariary sy flash disk miisa 2. Tonga nametraka fitoriana ny ray aman-dren'ilay mpianatra ny 20 novambra farany teo ka nidina teny an-toerana ny polisy nanao fanadihadiana ny manodidina. Telo lahy no tena itovizana eny amin'ny faritra io saingy tsy samy tonona azy ireo no manodidina no mitahotra. Niendrika ireo mpanendaka ireo moa dia efa fantatry ilay mpianatra voaendaka ka tena namora ny fisamboran'ny polisy. Tamin'ny fanadihadian'ireo roalahy dia nilaza izy ireo fa teny Andravango no namarotan'ilay solosaina enti-tanana ka ibosa no nividy azy. Natolotra ny fampanoavana andrano izy ireo ka tena hiditra ponjam-vonjimaiky miandry ny fitsarana azy. Fampivarotra mofogasy iray kosa no voatafitra sy voatifitry ny bala tao an-trano no maly alina tamin'ny 7 ora sy 10 minitra dia tsy Ambomamory Itosy. Tsy nisy sainy voaka moa ny olona tao anatin'ny trano fivarotana raha tsy efa naheno ny fokon'olona ny tsioka ny kiririko sy ny antsoantso tao ivelany. Tsy fantatra mazava hatreto na diso adresy ny mpanafika na tsy. Efa eny ampelantanany ny hampisandary moa etsy ampita tafika amin'izao fotoana izao ny raharaha fanadihady ny Nandriana Rajanson. Tsy mifidy tafihana intsony ireo jiolahy raha ny zavan-tranga. Mpivarotra mofogasy iray teto Ambomamory Itosy no notafihana andiana jiolahy mitapiadiana. Izy ireo tokoa ve no kendrena sa tsy? Raha fanafihan-jiolahy no nitranga, mety ho diso adresy ireo mpanafika na mety ho tsy nano ny poahan'ny basy. Tsy niditra tao an-trano ireo nanapoaka izany. Tany ivelany no nipoaka indroa ny basy ary ny bala iray no niantefa teny amin'ny sandrin'ity mpivarotra mofogasy ity. Akaikely mihitsy le feon'le basy. Teto alohako teto zany le basy le feon'le basy zany teto. Satria tavavoaka hatritsy. Izy zao le izy io. Keo le izy mivoaka dia nitona tamin'ity za tafatsangana dia tonga dia nipitika nanao tro zany tena mara to dia nipitika anakata. Dia ohatra hoe andeha hivoaka zany dia tsy afaka mivoaka satria tsy haiko zany ny any ivelany any. Dia olona zany namoaka anaty hoe mivoa amin'izay fa be olona. Tsy fantatra mazava izay tena zavatra niseho. Raha ny filazan'ny manodidina, tsy feona basy no nipoaka ao maly alina. Tampoka teo, naneno avokoa ireo sifilesy antsoantsony manodidina. Ohatra feona tsy popoaka ny eninay aloha dia eo amin'ny tamin'ny 9 teo tao an-trano zany zay dia izay ao anaty trano fa tsy any ivelany akory fa le zavatra nisy zany tany amin'ny arabe tany ivelany izay dia ambadika be aty dia ohatra feona tsy popoaka ilay izy dia rehefa kelikely n'iny moa zany ohatra ny naheno an'ilay olona tapatapa tao ambony tao misy manafika misy basy mipoaka dia za neno eny kelikely zay any dia za tonga dia ny réflexako voalohany ny antso ny gendarme le mo sécurité reny. Raha ny filazan'ny andro masim-pokon'olona tsy fanafihana io nitranga io. Akaiky dia akaiky ny toerana nahinonan'ny pobasy ireto andro masim-pokon'olona ireto tamin'io fotoana io. Tsy nahatazana na iza nefa izy ireo. Raha ohatra hoe nisy nanafika zany izy dia tokony mbola tratra ihany le olona satria teo tamin'ny sivy sasany teo dia izay aty tsy olona manao andro masim-pokon'olona dia tamin'ny fotoana nefa fraction de seconde tsy hita hoe nakaiza dia olona nanakaiza tsy fantatra mihitsy hatreto hoe olona vaovao fa aleo anao ny asa ny polisy zany dia mahafantatra misy ireo mety ahafantatra bibikosiny. Izy ary no nitifitra nakaiza ireo jilana mpangalatra. Nisy ny basy ny poka ary nandratra olona izany. Ireo andro masim-pokon'olona tsy nahita olona ny vorivory na andian'olona nandalo. Raha ny fanazavana voaray tsy hita ihany koa ilay bala. Sahirana araka izany ny tompon'andraikitra maneho ny fanadadiana makasika ity tranga iray ity. Fanafihana tokoa ve no nisy sa fandrahonana sa mety ho teo akaiky teo ihany no nitifitra ary avy eo ny fangaro tamin'ireo fokon'olona efa eo ampilatanan'ny gendarmerie eny ampita tafika andraraha ankehitriny. Eo amin'ny sehatra ara-kolontsaina kosa indray dia sehatra ivizana ny fahendrena malagasy sy ny fomba amam-panao ary ny fahendrena iombonana ny olona manairan-tany no mivoatra tamin'ny fitokanana ny trano kultoraly nasionaly tetsy Ambohimankakely androany. Ny tanjona moa dia namerenana ny asin'ny mahamalagasy indrindra ho an'ireo tanora izay ho avy ny firenena narindra randriany manana.
avondrana amin'ny toerana iray ireo fikarohana sy vakoka malagasy izay ahitana ireo mpikambana vonona amerina ny soratoavina malagasy eo anivon'ny trano kultoraly nasionaly. Ny tanora no tena entana amin'ny fahatsapan'ny mahamolombelona sy fiainana amin'ny zanak'olombelona. Varavarana misokatra mamerina ny fomba mampanao fahiny nentin-drazana ka ho averina eo anivon'ny fiarahamonina. Kolotsaina manentana ny tanora mba hanaja an'ilay kolotsaina mamalagasy amin'izao zany tsy ohatry ny efa ohatry ny voababy toerana be amin'ny kolotsaina vahiny eto toerana ny malagasy indrindra tanora dia mba ahitana hoe hitandro ny kolotsaina mamalagasy isan'ny harena ho an'ny malagasy koa ny kolotsaina. Manodidina ny 80 ny mpikambana ao amin'ny trano kultoraly malagasy izay maneho ny fikarohana sy tahiry votoatin'ny fananganana ny trano kultoraly malagasy izay miainga amin'ny fahalalana napetraky rakotiny Raina Joseph izay mpamokatra malagasy. Mametraka ny malagasy itsika ary tsy analy ny kolotsaina anantsika. Ny kolotsaina hoy satria ny kolotsaina ny firenena iray zany raha mitady fandrosoana dia amin'ny alalan'ny kolotsaina ny voalohany indrindra izay efa amin'ny firenena miazakazaka jereo ny firenena matanjaka rehetra mitana ny kolotsaina ny daholo dia amin'izao fotoana izao zany tsika dia miezaka hoe ato daholo zany ny kolotsaina ananantsika efa mifaritany. Ny faritany enina no misy atsika fa ny foko misy atsika dia 70 raha tokony ho izy raha fikarohana vitanay fa tsy 20. Toerana iray fanahitana ny voka-pikarohana izay mbola misokatra ho an'ny rehetra, ireo mpianatra izay mivony fahalalana eny anivon'ny université na ireo mpikarika rehetra izay afaka mitondra ny anjara birikiny eo amin'ny firenena. Ohatra hoe raha misy fianakaviana te afantatra ny hoe inona ny mombamomba ny famadian-drazana ohatra dia afaka mandalo eto amin'ny trano kultoraly izy manao fanadihadiana. Raha misy olona te afantatra ny tantara sy ny fomba navohitra anankiray dia afaka maketo amin'ny trano kultoraly malagasy izy manao izany fikarohana izany. Ary eto dia entanina manokana isika rehetra mba hitondra izany voka-pikarohana izany koa ho ato amin'ny trano kultoraly malagasy. Zavamaniry manodidina ny 100 no hita ao amin'ny trano kultoraly nasionaly eto Ambohimangakely. Ray isan-jaton'ny fikarohana trandrahana amin'ireo zavamaniry 4 sy 1 alina eo andalam-panaovana fikarohana ho an'ireo mpikambana. Kolotsaintsika teo aloha hoe tsapy tamin'ny alala zavamaniry ny malagasy manana retsaina betsaka tsika dia zavatra verenina trandrahana. Raha mpahatsiavana tsika raha mpahafantarina maromaro kokoa dia hoe nanan-karena ny firenena arabo satria nanana petrôle, manan-karena zareo europeana satria mahay mampiasa ny aretsainy sy fahalalany ara-siantifika. Tsika malagasy afaka no lasa firenena farany matanjaka-tany raha mahay miaro zavamaniry tsika dia mahay mamantatra azy ary mahay mitrandraka azy araka tokony izy. Dika izay hoe fitaovana zany ty trano kultoraly ty ampahafantarana ampiratiana an'ireo voka-pikarohana raha zavamaniry. Isan-kerinandro izy ny fampisehoana sy famelabelarana ananganany mpirindray anjara amerina ny soratoavana malagasy. Izy ny loha-hevitra velabelarana isam-bolana mba ahafahana mampiditra eny anivon'ny fiarahamonina ny tena maha-malagasy. Ny tontolo mahakasika ny kabary kosa ny hoentsika maranana ny fampahalalam-baovao amin'ny ity takariva ity. Kabary moa izay fikoloana ny teny malagasy ary tafiditra ao anatin'ny fanabeazam-boa ny teny malona ny fiazakazaky ny fanatontoloana ankehitriny. Ny kabary izay mila ikoloana saina ankehitriny noho izay nanomboka itsy efa voafeny ny tanora atsony n'izao fotoana izao. Manodidina ny 900 isa-taona ny mpianatra kabary mivoaka amin'ny fikambanany ny mpikabary eto Madagasikara na ny Fimpima izay nankalaza ny 20 taonany tamin'ity androany ity. Fanadiavana. Lesona maro no afaka raisin'ireo mpianatra amin'ny fampirantiana tahaka ny eto amin'ny talaratsiny izay tafiditra amin'ny herinandro ny kabary. Ny asin'ny teny malagasy, ny tantaran'ny kabary sy ny fimpima no mivoatra mandritra ny hetsika. Ho an'ireo mpianatra, fotoana ahafahana mandalina ny teny-drazana sy ny fandresen-dahatra amin'ny alalan'ny sary sy ny soratra. Ka ao anatin'ny communication d'entreprise misy communication interne sy ny communication externe. Ilaina zany zao ny fampirantiana takan'izao ny alalany ao anatin'ny orinasa anankiray hoe manao na ny fiainany. Takaty fimpima zany zao ny fiainany fikambanana. Izy samy izy mifankalala aloha fa efa koa ilaina ihany koa ny fampahalalana amin'ny any ivelany. Dia mianatra zany ny ankizy amin'izao hoe manao na ny fomba fanaovana fampirantiana dia misintona lesona koa izy hoe inona ny vokatry ny fampirantiana sy hetsika tahak'izao mba ampivoatra ny orina. Tahaka ny sekoly ireo mpianatra mandray atsoratra ireo ohabolana sy ireo teny malagasy manandanja. Mandray lesona amin'ny serisera manodidina ny hetsika mba ahafana mampiatra izany ao anatin'ny sehatry ny asa.
Betsaka ohabolana siana zany ohatsy ny azo teo ampahalalana an'le ankizy mpianatra mihitsy ny zavatra hoe efa nisy tany aloha tany satria raha fampirantiana ohatsy ny ty amin'ny fimpimaty zao be dia be tamin'ny zavatra nisy taloha tsisy amin'izao dia rehefa misy zany le fampirantiana dia afa ny ankizy mahafantatra anazy hoe efa nisy zany zavatra ohatsy izay. Loha ilaina voalohany indrindrany amin'ny mampianatra serasera ny tena moa ihany koa mampisiro ny fitiavana mandala malagasy ao anaty koa le izy. Fa na izany ary hita hoe miandanja le fitiavana kabary amin'ny tanora amin'izao. Fianarana ihany koa ny kabary nanomboka tamin'ny taona 2024 no noroana teo amin'izay sehatra izay Ibandro. Efa voataiza tao anatin'ny skoty ka tsy sarotra amin'ny fitenena eo masim-bahoaka. Fianarana antona maro sy fahazarana ary fianarana izay anjakan'ny fitiavana ny teny malagasy ny kabary ho an'ny Ibandro. Dia mila fahamatorana lehibe ny fitondrana teny zany satria ny teny rehetra izay atao dia mety handratra olona, mety ho diso ny hafatra tianao ampitaina, dia mila fahamatorana tanteraka mihitsy ary ny teny rehetra sy ny hafatra izay avoakanao dia mila fantenana tsara. Misy zavatra mitranga tampoka dia ny mpikabary zany mila manana saina tselatra, tsy mpanaradavana fotsiny na mpamerina tahaka ny bloky fa mila miaina sy mampiaina an'ilay zava-misy eo amin'ny fotoana rehetra izay misy eo. Fa iny ny kabary izay manana ny lanjany indrindra rehefa tafavory eo amin'ny kianja natokana an'izay. Mivory mihaino ny tenin'ny mpanjaka sy ny valikabary ataon'ny loholona amin'ny anarany. Sehatra ivelarany saina ifehezana ny teny malagasy indrindra ho an'ny tanora amin'izao vanim-potoana izao. Teny vaovao ara-kolotsaina iny koa tompo klasy tompoko vavy no ametrahanay ny veloma mandra-pitafa mandra-pirisaka ho amin'ny manaraka indray.